Efa miarahaba rehetra indray tafaverina soma tsara eto amin'ny chaîne. Androany dia resaka tena izy sa tsy indray ny resantsika. Fa alohan'izay aloha dia tiako ny mampafantatra anao fa ho avy dia ho avy tokoa ilay irama vidéo izay nangatahanao fa mbola misy teknika kely, mbola misy zavatra kely mbola mila ataoko dia izay vao afaka mampiarahako zany le vidéo dia izay no antony mbola tsy eo le izy amin'izao. Ok, dia androany zany dia ny vidéo tena izy sa tsy no resantsika dia mazava ho azy ny asehoko anareo dia tena izy. Dia ny ty modern renaissance palette ty zany no asehoko anareo androany avy amin'ny Anastasia Beverly ilay izy. Araka ny hitanareo an'izao dia ohatr'izao zany le baoritra asiako sary ihany eo ho hitanareo dia ny eto ambadika ohatr'izao zany hoe mampiseho an'ilay sarin'ilay izy ao anatiny izy dia misy information be dia be ohatr'izao dia ny eto ambany milaza aminao izy hoe enim-bolana le izy no maharitra be dia be ny olona tsy manaraka an'io na zara tsy manaraka an'io fa rehefa daholo zany ny information izay mila fantatrao zany momba an'ity palette ity. Raha ohatra ka tsy miaraka amin'ny fonony intsony le izy no voarahinao avy any Madagasikara dia tsy maninona fa le tokony ho le tena izy foana na dia izany ary. Dia ohatr'izao indray zany ny ao anatiny rehefa asorina ny ao anatin'le baoritra le izy dia ity zany ohatran'ny hoe velours ve ity moa inona ny itsona anazy amin'ny teny frantsay fa fotsifotsy zany ity dia somary lokom-bolamena mavokely ilay soratra Anastasia Beverly Hills. Dia ny eto ambadika indray dia ohatran'ilay baoritra ihany milaza anao ny rehetrarehetra izy hoe inona ny ao anatiny ingredients ny sisa sy ny sisa dia ilay enim-bolana koa sura fa hito le izy. Ok, izay ihany amin'iny fa rehefa sokafana le izy dia misy fitaratra eto hitanareo amin'izao misy fitaratra dia misy soratra hoe Anastasia Beverly Hills amin'le izy. Misy foniny izy ity dia afaka asoriny ity rehefa tena te hampiasa an'ilay fitaratra ianao fa za zany tsy dia tiako ny manala le izy fa mora maloto le fitaratra. Dia misy an'ity transparent plastique transparent ity nitehiriziko mihitsy le izy ho hitanareo. Dia misy borosy ao anatiny, misy fasiana borosy mihitsy eto dia eto amin'ilay misy an'ity sitoma kely ity dia mivoaka le borosy dia ohatr'izao ny paozin'ilay borosy misy lohany anankiroa le izy. Bon, asehoko sary ihany nareo dia amin'izay hitanareo le izy fa misy lohany anankiroa le izy ny anankiray somary fisapisaka dia ny anankiray somary ngezangeza kokoa. Dia ity zany ohatrany hoe afaka anaovana précision sady afaka anaovana an'ilay manosinosika eo amin'ny odi-maso dia ity indray manafangaro na blending brush zany. Ok, dia ireto amin'izay ara ny lokony mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa fa somary mamovoka izy ity ry zareo, somary malefaka loatra ilay produit dia lasa mamovoka dia ohatrany vetivety kely dia manina moa zany sinda vetivety zany ilay loko satria lasa vovoka daholo ny ankabeazany fa ndrasindray ara lazaiko anareo firy ny maty dia firy ny irisé dia firy ny akoatr'izay. 7.0 zany ny loko rehetrarehetra dia 2.0 ny loko mat dia ny shimmery anankiray ihany dia ny foiled shimmery anankiroa kaika dia zany hoe 10 zany maty 1 2 3 4 5 6 7 8 10 zany amin'ny maty tanteraka dia anankiroa ny somary misy paillettes kely zany hoe irisé somary misy tsy maty zany izay foiled hozy izy ny olona zay ary zany hoe ohatrany hoe somary loko somary lena. Dia asehoko anareo maty vitsivitsy aminareo raw sienna izao ny raw sienna pigmenté be mihitsy le izy zany hoe hita be tsara mihitsy ilay loko. Dia ity zao love letter. Ok, dia alaiko an'ilay irisé iray angamba zany ny anarany
antique bronze or antique bronze. De ilay foiled zany a mando, loko mando de tena tsapaina kely fotsiny izy de tonga de voaka be ohatr'izao. Foiled angamba fiantsoana anazy tsy tena sura fa foiled. Ty zany irisé izy zao samy hafa ny irisé sy foiled. Irisé misy loko tsy ohatran'ny maty ohatry tony fa misy loko fa tsy ohatry ty amin'ny foiled mando ty fa somary mila lemana izy raha ohatra ka tiana ohatran'ity. Reo zany a ny bon exemple kely omeko anareo zany angamba. De mazava ho azy lazaiko anareo amin'izay ny anaran'ilay izy a. Asiko sary eo amin'ny écran anareo de amin'izay hitanareo tsara. De ny maty zany a avy amin'ny ohatr'izao avy amin'ny akavanana miankavia ve zany, akavanana miankavia raha ho anako, miakavanana miankavia de midina. Zany hoe reto efatra reto aloha ny lazaiko a de ny eto ampovoany de ny eto amin'ny sisiny avy eo. Ny anarany a tempera, golden ochre, raw sienna, burnt orange. De ny eo ampovoany a ny maty a Buon Fresco, red ochre. De ny ety amin'ny sisiny a love letter, cypress, amber, warmth taupe and real gar. De ilay loko somary irisé zany a somary mangirana antique bronze de Venetian red. De ilay loko foiled zany a vermeer sy primavera. De hitanareo amin'izao a somary tsy ohatran'le naked ity satria somary mbola vaovao mihitsy a mbola vao azoko tamin'ity taona ity. De hitanareo hoe ohatr'izao mihitsy zany ny paoziny a rehefa hoe vaovao zany a ilay Anastasia Beverly Hills modern renaissance. Be dia be mihitsy manko no tian'ity palette ity de tiako fantatrareo hoe ohatry ny ahoana indray le izy rehefa tena izy tsy tena izy. Mazava ho azy a avelako amin'ny Facebook eo ihany zany a mazava ho azy ny sary a de eto amin'ny écran eto koa rehefa hitanareo zany. De zay indray no lazaiko hoe mba rehefa tena hoe andany vola amina maquillage de ataovan'ilay tena izy satria tsy fantatrareo rehefa le tsy tena izy a raha ohatra ka tsy tena izy ny ampiasanareo a tsy fantatra hoe avaiza ny aviny. Raha ohatra mantsy ka tia ivelany a raha manao copie-coller zareo de tena copie-coller tsara mihitsy le izy fa le anarany ataony hafa. De zay zany le tsy mampigadra fa ny any Madagasikara tena hoe modern renaissance de modern renaissance fopla mihitsy ny ataony eo asiany le anarana fotsiny le izy nefa ny tsy tena izy. De zay zao le mampigadra izy moa no araka an'izany any Madagasikara hoe ho avy ihany ve ny Anastasia Beverly Hills fa nareo mividy zany mba hoe mailo e ohatrany hoe le mividy an'le CD tsy tena izy reny ihany de mba mailo ihany hoe tsy andany vola amin'ny zavatra tsy tena izy satria tsy fantatra ny anatin'le produit inona mety inona mahatonga anao lasa tsy haiko jamba tapaka tsy haiko na hoe lasa mivoaka mony tsy haiko azonareo ny tiako lazaina de mba mailo ihany zany. Fa zay indray zany aloha ny amin'ity tena izy satsia ity mazava ho azy le tena izy ny asehoko anareo. Angamba ny resaka palette somary mora indray ako manaraka ohatra hoe elef na atao Maybelline na CoverGirl. De misorobetsaka anareo rehetra nijery a de manaraka indray veloma daholo. De misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo zay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo le izy de aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao. Mahay mampoana le izy de eto amin'ny vidéo manaraka.